Bonsoir à tous tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay notsika zao fampianarana ny boky ny Apokalipsy zao dia manonona trano ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra izany. Anomboka indray ary sika ny lesona indray ary. Androany tsika dia mamarana an'ilay resaka hoe batisa ary hiditra ny amin'ny resaka hoe Jesosy maty telo andro telo alina satria amin'ny alalan'i Jesosy no anaovantsika batisa izany ka mila fantatsika mikasika ny hoe sao dia mba Jesosy tsy araka ny soratra masina koa no anaovana batisa anao ka diso hoe no famonjenanao zany mikasika ny zavatra satria tsy kinangananga zany hoe tsy hoe rehefa mianaran'i Jesosy dia izay fotsiny dia ampy azy fa mila fantatra ao izy hoe arak'ilay nitenenin'i Jesosy manao hoe izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka dia mila fantarinao tsara ilay izy ilay Jesosy araka ny soratra masina tokoa ve io anaovana batisa io zany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika ary hivavaka antsika. Jehovah'Andriamanitra ray io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha io ohatra amin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra raha io fa mbola nomenao indray fotoana izay amin'ity tapany hariva ity ahafahana hiara-hianatra sy handinika indray ny teninao dia ny boky ny Apokalipsy zany. Aoka rainy ny fanahinao no hirotsaka aminay sahady ka hanokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Raha io mampianaranay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Eny ampafantaranay ny sitraponao dia ny zava-mihafa ny teninao. Satria ny teninao dia hainao ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Eny raha io mifona aminao ihany koa izay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra sy mety vitanay teo anatrehanao. Kaniny Andriamanitro nataonay ka tsy araka ny sitraponao na tamin'ny fiteny na tamin'ny fisainy na tamin'ny fitondrateny dia hifonany aminao raha izay mety ratsy ka vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay iray mamelany aloka irenao. Mangataka aminao izay Jesosy tio amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana sy sao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary eo ka ny Tompo ny fanahinao hanamasina anay amin'ny teninao amin'ity an'ity sy hanamarina anay. Aoka ny anjelinao hitombo manodidina anay Tompo ka hiaro anay sy hitantana anay. Aoka eo ampelantananao izao fotoana izao mba tsy hanan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Ary aoka Andriamanitro mba ho totoso matsara n'izao fampianarana izao. Io mba ny fitaren'ny fanahinao masina ka dia miteneno aminay tsirairay avy raha io fa vonikeny izay vahoakanao. Terena mandrakizay ny anaranao raha. Anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany indray tao anatrehanao. Alleluia. Amen. Iroso aritsika. Resantsika fara zany dia teo amin'ilay resaka ilay hoe batisa dia hoe ny batisa ihany koa zany ilay hoe mitafy satria ilay batisa zany dia hoe fitafiana any Kristy. Ka io fitafiana izay raisitsika amin'ny batisa zany dia miaro antsika ihany koa zany izy io. Araka ny resantsika fara hoe miaro antsika amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Amin'ny ody ratsy izay alefan'ny olona izay mavanin-doza reny. Na misy manam-poizina na misy hoe voan'ny accident ihany koa ianao na izay mety zavatra loza zany dia zao hoe Andriamanitra miaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Misy olona anankiray izay tsaroako tsy haiko lalina Vanomajanga angambany izy. Izy nandray an'i Jesosy io tonga sy mpamonjy ny fiainany. Zany hoe nanana ny fitafian'i Kristy izy zany. Dia nanao voyage izy avy any Majanga niakatra tany-Taninarivo angambany tamin'izay dia mba izy moa naka place devant amin'ny taxi brosy reny mba amin'ny ava devant eny akaiky varavarakely. Dia rehefa nandeha izy dia ny ramatoa akaikiny teo tamin'ny ampovoany zany ny tena nanao tena tsy mahazo aina ao izy fa raha mba mety dia aleo mba mahazo amin'ny sisiny. Dia koa moa amin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia nandefitra dia aleo io ampovoany ozy izy eo aleo ampovoany ary fa aleo mahazo sisiny ianao. Afaka keliny fotsiny inona zavatra ny trano. Voan'ny accident ilay tomobilina. Rehefa voan'ny accident ilay izy dia ny ilan'ilay tomobiliny iray manontolo ny tena potika zany ny kotelin'ilay varavarakely iny ary ilay ramatoa teo amin'ny ankavanany teo raha tsy diso teo maty mihitsy ilay ramatoa. Dia jereo amin'izany ilay hoe tanan'Andriamanitra miaro anao zany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ka
rehefa mbola tsy tonga zany ny fotoana ahafatesanao hoe mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ny hoe tonga ny andro ahafatesanao dia tsy misy loza mahafaty anao zany io, tsy misy mahafaty anao zany io. Araka le teneniny tao amin'le marika ny vakiana hoe izao izy ny famantarany narak'izay miny. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ny marary. Androka demoni amin'ny anarako izy dia hivoaka ny demoni. Raha mihinana zava-mahafaty izy tsy hampaninina azy akory zany. Raha kakeriny mena rano izy tsy hahafaty azy zany. Dia tanteraka tokoa zany zavatra zany satria nahoana? Andriamanitra ny miaro azy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Dia hitantsika tao anatin'izay moa le hoe ny apôstôly Paoly ara dia zao hoe raha raisintsika ny tantaran'ny apôstôly Paoly fotsiny zany. Raha mijerisika ohatrany hoe atao amin'ny Korinthianina faharoa nge raisitsika kely. Korinthianina faharoa raisitsika amin'ny Korinthianina faharoa raisitsika kely zay Korinthianina faharoa toko faha 120 dia vakitsika ny 520. Korinthianina faharoa toko faha 120 dia ny 520 dia zao ny vaky ny teny naran'i Jesosy. Intelo nokapohana tamin'ny hazo aho, indray maka notoraham-bato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no mitoetra teo eo amin'ny lalina. Zany ny loza nazo amin'ile izy mitoro ny filazantsara dia hianjadiany loza maro samihafa mifanenjena zany sy ny zavatra maro samihafa. Intelo nokapohana tamin'ny hazo aho. Zany intelo nokapohana tamin'ny hazo zany ny tsy hoe intelo tao anatin'ny hoe kapohana izy dia hoe kapoka telo no nahazo anazy. Fa hoe ao anatin'ny elanelana fotoana zany sy zavatra zay. Dia nefa ny kapoka mahazo azy misy fotoana ary apôstôly Paoly miteny manao hoe in-efapolo latsaka ray ozy izy ny kapohana ana. Zany zany ny kapoka zay mety tsy fantatra daroka ny impiriny dia teneniko hoe toraham-bato, indray maka no toraham-bato. Voatoraka ny vato nazera teny amin'ny falaise ireny izy avy eny amin'ny ino filazany ireny moa avy eny amin'ny ady ireny zany nananjeranany apôstôly Paoly, velona apôstôly Paoly. Dia teneniny ihany ilay izy toy izany. Intelo no vaky sambo. Ohatran'ilay hoe voan'ny accident tomobile zany ilay fizy ara-mandeha sambo, intelo ny vaky sambo. Nefa tsy maty fa velona foana satria ny tanan'Andriamanitra ny miaro. Indray andro sy indray alina no mitoetra teo amin'ny lalina. Zany hoe ilay izy vaky sambo, misy fotoana vaky sambo iny zany dia eny ampovoan-dranomasina eny atopatopan'ny onjeny, indray andro sy indray alina zany eny. Fa velona ny apôstôly Paoly. Satria nahoana? Ilay tanan'Andriamanitra no miasy mitantana. Zany hoe rehefa miaro zany io tanan'Andriamanitra io dia miaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Io ilay fitafiana anaovanao koa zany dia miaro anao io zany. Arak'ilay teneniny teo. Izao ny famantarana narak'izay mino azy izy. Na mamoaka demoni aza dia afaka mamoaka demoni ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria mimeny an'izay hery sy fahefana izay ianao. Raha misy ilay manisy ody ratsy ianao tsy mahavoanao zany satria ny fanahin'ny tompo no mitoetra ao anatinao. Sendra voakaiky maingo ianao na menarana tsy mahafaty anao zany. Vaharoan'Andriamanitra anao, misy arety mandringana be mihitsy, ohatra ny tahaka an'ireny Covid ireny tonga zany. Rehefa mbola tsy tonga ny andronao tsy mahafaty anao zany. Andriamanitra zany miaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Zany hoe fitahiana ihany koa anao zany ilay ino izy ity, ilay fitafiana izay raisinao zany amin'ny batisa, fiarovana anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Eo ihany koa misy ady-hevitra be izay misy eo amin'ny fiangonana kristianina zany. Indrindrandrindra moa zany eo amin'ny resaka hoe fiangonana evangelika no tena misy an'izy ity zany. Mikasika ilay resaka hoe amin'ny anaran'iza no anaovana batisa. Satria misy olona zany tsy mety anao, izay tsy mety anao, izay tsy atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina zany fa tsy ara-tsoratra masina zany. Ny sasany hoe izay amin'ny anaran'i Jesosy no atao batisa. Ny sasany hoe amin'ny anaran'ny tompony ny anaovana batisa, dia misy ady-hevitra be zany hoe amin'ny anaran'iza tokoa ary zany no anaovana batisa antsika zany. Ka antsika mantsy zao hoe mandrefy ilay tempoly zany, dia amin'ilay fandrefesana ny tempoly dia mipetraka foana ilay refy zany hoe ny tenin'Andriamanitra no
andrefesantsika le tempoly ka raha miresaka zany tsika hoe batisa amin'ny anaran'izy anaovana batisanao dia tsy maintsy eo amin'ny soratra masina eny dia zay voalazan'ny soratra masina dia io zany asakasaka zay tsy anao tsy anaraka ny zavatra zay amin'ny teny manao hoe zay tsy anao batisa amin'ny anaran'ny zanaka sy fanamasina inona voalazan'ny soratra masina mikasika an'izay zay tsy amin'ny anaran'i jesosy zay anaovana batisa ahoana voalazan'ny soratra masina mikasika ny zavatra zay dia jerentsika kely aty amin'ny Matio jesosy no miteny eto zany raha isika Matio 7:20 dia ny 7:20 Matio 7:20 ny 7:20 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ahoana ny baikon'i Jesosy manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina eto zany dia Jesosy mihitsy miteny amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ahoana koa izy aty amin'ny asan'ny apôstôly aty rehefa nanao batisa koa ny apôstôly dia amin'ny fomba ahoana nanaovan'ny apôstôly batisa indray zany asan'ny apôstôly 2 dia niraisika ny 9:7 asan'ny apôstôly 2 dia ny 9:7 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoana ozy izy ato ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra ozy izy eto indray zany ny apôstôly Petera dia miteny aoka ianareo samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy dia raha mijery koa tsika ny amin'ny asan'ny apôstôly 10 ihany dia Petera ihany eto zany no mbola miteny dia ahoana indray koa izy Petera asan'ny apôstôly 10 ny 7:70 sy ny 8:70 asan'ny apôstôly 10 ny 7:70 sy ny 8:70 moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa dia nasainy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahanyireo mba hitoetra ho aminy andro vitsivitsy izy dia nasainy nataony batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy asan'ny apôstôly 9:20 jerentsika ihany koa eto indray ny apôstôly Paoly indray zany eto asan'ny apôstôly 9:20 dia ny 5 sy ny 9 dia ahoana ozy izy ary anare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary anare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary rehefa nametrahany tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy hitantsika teo tary amin'ny teny Jesosy manao hoe naniraka ny mpianatra izy anao batisa mpianatra ary anao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina hitantsika teo ny apôstôly Petera manao hoe mibeba ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia niteny ihany koa ny apôstôly Petera hoe aoka ianareo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ozy izy teny koa ny apôstôly Paoly aoka ianareo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy inona nefa ny zavatra hitantsika eo zany dia zao hoe hitantsika eo daholo le izy na miteny izy hoe Jesosy Tompo na miteny izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy na miteny izy hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina manohitra ny voalazan'ny soratra masina rehefa izay zavatra zay ary jereo tsara fa ny zavatra rehetra zay hitantsika teo dia inona ny fandraisan'ireo teny zay hitantsika rehetrarehetra teo rehefa nanao batisa ny apôstôly Petera dia hoy izy Petera manao hoe mibeba ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba ahazoanareo famelan-keloka ozy izy ary andraisanareo
ny fanomezana dia ny fanahy masina. Tonga ihany koa izy taty amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 dia niteny izy manao hoe ahoana ny ahafahantsika mandany ireo tsy atao batiso izy ireo zay fanandray ny fanomezana dia ny fanahy masina tahaka atsika koa. Ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 indray izy dia miteny manao hoe dia natao batisa ireo izy amin'ny anaran'i Jesosy ary nametra-tanana tamin'izy ireo ny apôstôly Paoly ary ny faramasina izy dia nirotsaka tamin'izy ireo. Inona ny zavatra ifandraisan'ireo teny hitantsika teo rehetrarehetra ireo? Rehefa natao batisa zany ireo dia inona ny zavatra misy? Nirotsaka tamin'ireo ny fanahy masina. Nirotsaka tamin'ireo ny fanahy masina. Satria le batisa dia inona le batisa antsika? Ino batisa hitafitsika ny Kristy io? Le batisa ny fanahy masina io. Izay fanambarany Jaona mpanao batisa dia ny mialosa ady izany. Aty amin'ny Matthieu toko 7:1-12 izy miteny an'izany. Matthieu toko 7:1-12. Matthieu toko 7:1-12. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy Jaona? 1:12. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapa anazy aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo izy. Ilay avy aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapa anazy aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dia izy io Jesosy Kristy io. Zany eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany no andraisantsika iny le batisa ny fanahy masina. Io batisa ny fanahy masina io le fitafianan'ny Kristy io. Ka le anaovana batisa antsika zany zao hoe na amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, na amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, na amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Dia batisa iray ihany zany zay zavatra zay. Satria ny teny soratra masina dia iray ny batisa. Ka na amin'ny anaran'i Jesosy io, na amin'ny anaran'ny Tompo io, na amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina io dia batisa iray zany zay. Ilay batisa ny fanahy masina io. Le fitafiana an'i Kristy. Araka ny fanambarany Jaona manao hoe zaho izy dia manao batisa anareo amin'ny rano, fa le avy aoriako dia mahery noho izao izy, fa izy hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dia izay nge mahatonga antsika le hoe tempolo ny fanahy masina, ary ny lesitsika dia zao fandrefesana ny tempolo. Zay mahatonga hoe mifandray le tombo-kasen'ny fanahy masina sy ilay tempolo ny fanahy masina. Ka eto zany dia zao ilay batisa zay atsika zay batisa ny fanahy masina zany io hitafitsika any Kristy. Ka le adihevitra zany dia zao hoe ny adihevitra hoe amin'ny anaran'izy anaovana batisa atsika, hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina ve, sa amin'ny anaran'i Jesosy, sa amin'ny anaran'ny Tompo ve? Dia tsisy valerany zany zay zavatra zay, fa tsy hoe tsisy valerany. Le adihevitra ny tsisy valerany, le ady teniny ny tsisy valerany. Fa na amin'ny anaran'i Jesosy io, na amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina, na amin'ny anaran'ny Tompo io, dia batisa ray ihany zany no anaovana antsika. Satria Tompo ray ihany no anaovana batisa antsika. Raha miteny hoe amin'ny anaran'ny Ray, iza ny Raytsika? Ilay mpahary atsika, le nahary ny lanitra sy ny tany. Amin'ny anaran'ny Zanaka, izy no mpamonjy atsika. Amin'ny alalan'ny fanahy masina, izy no mpanolo-tsaina atsika. Ary ny tenin'ny Tompo ary dia mbola miteny hoe ny Tompo izany fanahy zany, satria rehefa niala teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy dia nanambara mihitsy Jesosy hoe mbola niraka mpananatra hafa ho anareo izy Andriamanitra. Izy io mpananatra hafa io dia ny fanahy masina zany. Io no maka ny toeran'ny Kristy indray rehefa lasa miakatra any an-danitra Kristy. Io no mitoetra ao anatsika. Ka rehefa mitoetra ao anatsika ny fanahy masina dia mitoetra ao anatsika Andriamanitra ray, mitoetra ao anatsika Jesosy Kristy. Jesosy Kristy le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy le mpamonjy atsika. Jesosy Kristy le famantarana. Voalaza amin'ny soratra masina. Ary Jesosy Kristy ilay inona araka ilay voalaza teo hoe tenin'Andriamanitra izay tonga nofo. Izy no azontsika famonjena. Izy no azontsika ilay fiainana mandrakizay.
izy no azontsika le fitsanganana amin'ny maty ary ny finotsikan'i Jesosy Kristy no azontsika ny fitsanganana amin'ny maty. Moa dia misy adevitra be foana koa mikasika an'izy io zany hoe betsaka no milaza manao hoe kristianina kanefa ny raha mijery azy ianao dia ohatrany hoe eto amin'ity tany ity ihany ny antenaina ny Kristy fa ohatrany hoe tsy manantena ny Kristy eny amin'ilay fiainana mandrakizay izy. Dia mampanahelo ihany izay zavatra izay. Satria raha ohatra eto ihany ny anantenainao ny Kristy zany foana ange zany ny vavahanao. Mivavaka amin'ny Kristy ianao mino ianao fa Kristy zany amenao ilay fiainana mandrakizay. Mino ianao fa raha maty ianao dia ho velona indray ka eona amin'ny tomponao. Fa Kristy efa maty ho aho, efa nitsangana ho aho. Izy ny lamatoan'ny maty izy ny tenin'Andriamanitra. Dia eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia manao misy ihany koa ny fitsanganana amin'ny maty. Jerentsika kely andeha amin'ny Korintianina voalohany aty izy miresaka an'iny. Korintianina voalohany 5:20. Resika kely zay Korintianina voalohany 5:20. Dia ahoana izy amin'ny 7:7 sy 8:20. Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza tsy nitsangana. Ary raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny fitoriteninay ary foana koa ny finoanareo izy. Ny finoantsika dia manao mino sika fa hitsangana amin'ny maty rehefa ho avy amin'irao lanitra Kristy. Mino sika fa ny fitafiana izay raisitsika io amin'ny batisa no ahafahantsika miona amin'ny Kristy. Satria hiditsika eo amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ka raha tsy manana ny fitafiana io tsika dia tsy tsafitsofoka amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Finoana zany izay zavatra izay. Ka raha manao batisa zany ianao dia mino an'izany zavatra rehetra zany ianao. Dia ahoana izy eo amin'ilay 7:20 zao ny teneny amin'ny 7:20. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenaintsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Fa tsika tsy manantena ny Kristy eto amin'ity fiainana ity ihany fa manantena. Izay hoe mijery ny zavatra tsy hita maso sika zany fa tsy hoe ny zavatra hita. Dia eo amin'ny 7:20 dia ahoana izy? Eo amin'ny 7:20. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay efa nodimandro izy. 7:20. Nefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay amin'ny Kristy amin'ny fiaviany. Kristy ny santatra nefa nodimandry. Rehefa afaka izany dia tsangana daholo zany izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amin'izy no nanaovana batisa antsika amin'ny alalan'i Jesosy io. Azontsika ny fananganana amin'ny maty. Ihany mikasika an'iny entre parenthèse ihany iny zany. Fa ny zava-dehibe izay tokony ho tazomintsika zany dia izao hoe mino ve tsika ary fa Jesosy no mpamonjy izao tontolo izao. Mino ve tsika fa raha atao batisa tsika dia ho voavonjy tsika raha atao batisa. Mino ve tsika fa Jesosy Kristy dia maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, natsangana araka ny soratra masina. Mino ve tsika fa ny batisa izay ataontsika io dia mifanaraka amin'ny fahafatesan'i Kristy sy amin'ny fitsanganan'i Kristy. Satria nampitoviana endrika amin'ny hafatesan'i Kristy ny batisantsika sy amin'ny fitsanganana. Amin'ny fandevenana ny fahotana sy ny fitsanganana ny fiainam-baovao. Mino ve tsika fa raha atao batisitsika dia mitafy an'i Kristy. Dia ilay Kristy izay nahazo iny famantarana amin'ny soratra masina hoe 3 andro 3 alina teo kibon'ny tany no anaovana batisantsika. Mino ve tsika fa raha atao batisitsika dia izao manao tonga zanak'Andriamanitra isika. Raha mino zany rehetra zany tsika zany dia izao voavonjy zany tsika. Raha mino zany rehetra zany. Farany izay ho resahantsika dia zavatra anankiray ngeza ihany koa izy ity. Satria mamintana ny zavatra hitantsika zany tsika. Farany zavatra hitantsika dia hoe misy olona koa mametraka fanontaniana zany manao hoe azo atao ve no miverina manao batisa indray, na hoe manao rebaptisation zany. Azo atao ve no miverina manao batisa indray raha hoe efa vita batisa zazakely na hoe efa vita batisa n'olon-dehibe zany fa hoe mbola tsy nino an'izany Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany ohatra n'izy.
de hoe ahoana zany tokony mbola atao batisa ve zany nefa efa natao batisa olo-dehibe na hoe efa natao batisa zazakely koa de hoe mbola tokony atao batisa olo-dehibe indray ve zany fanontaniana petratsika zany zay zavatra zay de tsika eny inge de afaka mamaly an'le izy raha mianatra ny fampianarana tetitsika de ahoana ny fiheveratsika tokony atao ary ve tsika sa tsy tokony atao raha tsy izy zany ny batisa nataotsika de zao mazava ho azy fa tokony verina atao batisa zany ianao ary araka ny soratra masina ve zany hoe reo batisation zany misy zany atao amin'ny soratra masina misy atao amin'ny soratra masina hoe nandao batisa izy tamin'ny androny jaona mpanao batisa rehefa vita batisa tamin'ny androny jaona mpanao batisa izy iny batisa nataony iny batisa ny fibebahana iny fa tsy batisa nitafiny any Kristy de rehefa nanontanian'ny apôstôly Paoly izy nanao hoe mikasika ny hoe efa niraisinareo ve ny fanomezana de ny fanahy masina de hoy izy zareo mbola tsy henonay koa hoe misy an'izany fanahy masina zany satria araka le tenentsika teo manao hoe ny batisa zay ataontsika io de batisa ny fanahy masina io zay hitafitsika any Kristy Jesosy de ahoana izy atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 raisitsika kely kasika an'izay zavatra zay asan'ny apôstôly toko 7 de vakitsika ny andinin'ny 2 ka hatramin'ny 5 asan'ny apôstôly toko 7 ny andinin'ny 2 ka hatramin'ny 5 de zao novaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika mihitsy hatramin'ny andinin'ny 1 tsy maninona andinin'ny 1 ka hatramin'ny 5 ary mbola tany Korinty Apôlôsy dia nitety tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy rainay akory fa efa nomena ny fanahy masina ary hoy Paoly ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo de hoy ireo ho amin'ny batisany Jaona fa hoy Paoly Jaona nanao batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino zay ho avy manaraka azy dia Jesosy ary nanare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany ireto olona reto zany de zao fa vita batisa tamin'ny androny Jaona kanefa mbola tsy nahalala an'izany ary tsy nino akory hoe araka le teneny eo amin'ny tapany 2 andinin'ny 2 hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina de rehefa naheno ny fampianaran'ny Paoly izy de ahoana izy amin'ny andinin'ny 5 ary raha nare izany izy dia nanao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo rehefa nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany hoe niverina natao batisa zany izy ireo satria nahoana tsy mbola nandray an'izany io batisa ny fanahy masina zany hitafiana ny Kristy mbola tsy nandray an'izany batisa hitafiana any Kristy zany de le batisa ny fanahy masina izany ka raha zay zany le izy manao hoe raha batisa anjaza zany mba batisa anjazakely no anaovana batisa atsika fantatsika tsara fa manao hoana raha atao batisa zany ianao de maninona ny olona mianatra no afaka atao batisa zay vao atao batisa ny olona atao batisa zany olona mila mino zay ny anarany ihany koa ny olona atao batisa zay mino sy atao batisa no vonjeny ary rehefa atao batisa ianao de mitafy an'i Kristy ka iza io Kristy tafianao io ihany koa moa ve le Jesosy araka ny soratra masina io tafianao io raha le Jesosy nahazo famantaraka araka ny soratra masina anaovanao batisa io de izay zany le batisa araka ny soratra masina fa raha tsy araka ny soratra masina io ny zavatra ninonao hatramin'izay ohatra manao hoe Jesosy tsy nahazo 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany hoe tsy voatery mahazo an'izany Jesosy fa rehefa mino an' Jesosy de ampy anao zany efa tsy izy zany batisanao zany efa tsy izy zany fa Kristy de tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy izy hoy Jesosy Tompo araka ny soratra masina de ny batisa ataonao zany de zay tsy maintsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny soratra masina
izany de retolona reto zany na de efa vita batisa tamin'ny jaona ary de zao mbola niverenany tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ifanaraka amin'ilay batisany Kristy zany ampitoviana endrika amin'ny hafatesan'ny Kristy sy ny amin'ny nitsanganany Kristy izany tsy nihafahafa izy reto na nangatakandro fa tonga de nanapa-kevitra izy satria nahoana mangetaetan'izany famonjena zany izy ao anatin'ny soratra masina raha mijery sika ohatra ny kahany raisika fotsiny kahany Adama sy Eva i Adama sy Eva nge rehefa ninana le voankazo voarary nanota teo anatren'Andriamanitra de nahita fa nitanjaka izy rehefa hita ny fa nitanjaka izy de inona nataon'izy ireo lasa izy nandraitra akanjona ravina viavy ino no nitafiany fa inona zavatra nataon'Andriamanitra nosoloan'Andriamanitra ny fitafiany zareo tsy ravina viavy fa notafiana inona akanjon-janak'ondro no nampitafiany anazy satria fitafiana tsy izy le ravina viavy no nanaovan'izy ireo de men'Andriamanitra iny fitafiany akanjon-janak'ondro no nomeny any Adama sy Eva zany hoe nisoloana ny fitafiana izy reto zany de eo ihany koa le zanak'Adala rehefa nody tamin'irainy zany hoe niala teo amin'irainy izy nanao ny fahadalany rehetra zany hoe fa izy zany efa teo anatren'Andriamanitra izy nihinana zay nisy teo amin'iray teo izy nihinana ny andony lanitra teo amin'Andriamanitra teo izy de rehefa aveo izy leo an'izay aloha andeha de nandeha naka ny anjara lovana izy de nandeha tamin'ny filibany sy ny fanindrinjatsy ny rehetra tany zany izy nandany ny volany tamin'ny filalaovandratsy rehefa tonga tany amin'izay izy nanaoana lany daoly ny fananany rehetra vita ny faharatsiana sy ny fahalitoana rehetra nataony tany any ampiandrasa kisoa izy efa maloto iny izy na ny sakafo hoanina raha tsy misy na ny sakafon'le kisoa raha mba tiany hoanina de hoy izy raha mba misy mamena ami'reto sakafona kisoa reto sao de mihinana fa nany mameny zany raha tsisy namome azy tonga ny sainy nody ny sainy manao hinona ny ataoko eto izy ao anatin'iny akanjo vorokitsay maloto be iny izy matiny anoanana iny mitafy vorodamba iny izy matory iny misisindalana iny inona ny ataoko eto andeha ody any am'raiko ao izy fa ny mpanompony raiko de zao manana sakafo hoanina reny ozy izy manana fitafiana koa reny andeha ody ao izy de angataka am'raiko hoe mifona raha eo fa taminao de taminao nanotaako de lasa izy nody tany amin'ray izy mbola feno fahalotony iny rehefa efa akaiky ny trano izy de efa niazakazaka ny ray nahita anazy ny sakambina azy nanoroka azy fa inona ny zavatra nitenen'ny ray niantso ny mpanompony izy ndanao izy izy soloa ny akanjony ozy izy akoatra ny zavatra re zay niteneny teo hoe vonony zanak'ombo izy izy de hifalitsika fa soloa ny fitafiana ozy izy de meoperatra izy inona marika an'inona moa zany zavatra zany zay mihitsy tsy ny akanjony maloto iny zany no entiny eo anatrehan'ny rainy fa tsy maintsy soloana iny fitafiana iny akanjo madio no entiny de ny soloana ny fitafiana nomena akanjo madio izy nomena peratra izy marika an'inona ihany koa ny peratra iny marika an'le fanekena iny le alliance zany iny hoe vita fihavanana ami'ray indray izy de zay le zavatra tiako tenena teo hoe rehefa tsy izy zany le fitafiana de manao tsy maintsy soloana zany le fitafiana de ohatr'izay koa zany raha batisan-jaza zany ny batisanao fitafiana tsy izy zany satria ny olo dehibe no atao batisa fa tsy nizaza amin'ny soratra masina de tsy maintsy soloana koa zany zay fitafiana zay andraisanao an' Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy ny fiainanao batisa safidinao iny fa tsy safidin'ny ray aman-dreninao iny ray aman-dreninao no mitondranao nanao batisa safidinao no batisa satria zay minosy atao batisa novonjena tsy izy zany zay fitafianao zay de manino soloanao zay fitafiana zay andraisanao izy lay Jesosy Kristy maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina izany ka ho an'ireo olona zany izay tsy natao batisa araka n'ilay Jesosy Kristy araka ny soratra masina de tsy maintsy miverina zany izy atao amin'izay rebaptisation zay zany mba azahoany ny famonjena izany tahaka n'ireo mponina atao Efesosy zany izay niverenana natao batisa fanondroany ray
hitafiny any Kristy Jesosy izany. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy ny am'rao lanitra, andray ny vadiny ho ampakariny zany, ho atsofoka eo amin'ny trano fampakaram-badiny zanak'ondry, de tokony manana ny fitafiana io zany ianao. Satria ny fitafianao iny no akanjonao afahanao mitsofoka amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Iny zany ny invitation-nao io. Raha tsy manana ny akanjo io zany ianao dia tsy ho tafitsofoka ao amin'ny trano fampakaram-badiny zanak'ondry. Ao no misy ny fifaliana. Ka raha ohatra manao akanjo hafa ianao, tahaka le raha naman'Andriamanitra mandeha iny nanao sasa hoe rehefa mino dia ampy zany zay. Araka le fataon'ny ankabeazan'ny olona manao rehefa mino an' Jesosy dia ampy azy zany. Dia zao no mahazo anao. Fahambaraka mandrak'izay no mahazo anao satria hafa ny fitafiana anaovanao. Fitiavana ange zao mbola atao an'Andriamanitra amintsika zao e. Amantarantsika ny fahamarinan'ny soratra masina, andraisantsika izay fahamarinana izay mba tsy ho disontsika. Dia izay no mahatonga an'izy hoe fandrefesana ny tempolo no ataontsika. Mba tsy ho diso fanantenantsika rehefa ho avy Kristy amin'ny rano lanitra. Satria izay le lesontsika hoe mandrefy zany tsika eo anatin'ilay faritanin'i Jehova ve santsika sa tsy eo anatin'ilay faritanin'i Jehova. Ny batisa izay ataontsika hoe batisa araka ny soratra masina sa tsy araka ny soratra masina. Io Jesosy izay tafiditsika io ve le Jesosy araka ny soratra masina ve io sa tsy araka ny soratra masina. Fa mazava ho azy ihany koa, Andriamanitra dia manome antsika iny, manome antsika safidy Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manerina oviana. Ka raha manao ny safidy tsika, manao hoe andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, ilay maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina. Dia zao hitafy ny Kristy io tsika, hiditra amin'ny trano fampakaram-bady. Fa raha manao tsika manao hoe zay tsy mila an'izany. Fa rehefa mino an' Jesosy zay dia ampy anay fotsiny zay, dia safidinao zany zay. Fa fantatsika ny valin'izay zavatra zay. Dia ny safiditsika no midéterminer zany ny ho avintsika zany. Ka ny resaka ary tsika mikasika le resaka hoe iza moa i Jesosy zay tafiditsika io zany. Resahantsika teto zay, fa hojerentsika amin'izay zany amin'ny soratra masina hoe ahoana ary ny voalazan'ny soratra masina. Mikasika an'ilay famantarana hoe famantarana ny amin'ny Kristy zany ilay 3 andro sy 3 alina zany. Hiditra indray zany tsika amin'ny lesona manaraka indray amin'ity anio ity zany. Dia ny fandrefesana ny tempolo farany zay jerentsika zany no jerentsika eto dia miresaka ny amin'ilay hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina satria famantarana zany. Amantarantsika hoe iza tokoa ary Jesosy izay tafiditsika io zany amin'ny batisa izay ataontsika izany. Dia jerentsika aloha zany any amin'ny Jaune izy zao no tenenina amin'ny Jaune 4:10. Jaune 4:10 ny andininy faheniny. Jaune 4:10 dia ny andininy faheniny. Ahoana ozy izy eo? Ahitsika tsara io teny io angamana. Fa hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ilay lalako. Jesosy no miteny an'izany, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ilay lalako. Fantatsika fa aiza ny toerana misy an'ray. Ao amin'ny fitoerana masina indrindra no misy an'Andriamanitra ray. Ao amin'ny tempolo any an-danitra, ao amin'ny fitoerana masina indrindra no misy azy. Zany hoe Andriamanitra zany mitoetra ao amin'ny fitoerana masina. Tsy misy olona makany amin'ray ozy izy Jesosy raha tsy amin'ny alalako. Io fitoerana masina io ihany koa nefa dia zao, io le resahantsika eto ombeny manao hoe tempolo ny fanahy masina. Ary Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe tsy fantatrareo fa tempolo ny fanahy masina ianareo. Tsy fantatrareo fa tempolo ny fanahy masina ianareo ary Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Izay manimba hozy izy ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho sombain'Andriamanitra ihany koa. Ka itsika koa zany dia zao tempolon'ny fanahy masina zany tsika. Dia amin'ny tempolon'ny fanahy masina antsika zany dia Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Aty amin'ny Korintianina 2 izy dia zao niteneniny azy 7:7 resitsika kely angeo. Korintianina 2:7
dia ny andininy fa 7 dia ahoana izy izy Korotianina 2:7 ny andininy fa 7 ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana izy izy ary ny tompo izany fanahy izany fa izay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana zay mahatonga le hoe tempolo ny fanahy masina izay eo amin'Andriamanitra zany zay zanak'Andriamanitra zany dia tempolo ny fanahy masina ka raha vao tempolo ny fanahy masina ianao dia zany hoe Andriamanitra no mitoetra ao anatinao araka ilay teneny hoe ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana izy izy dia Andriamanitra zany mitoetra ao anatintsika Jesosy Kristy zany mitoetra ao anatintsika dia hoy izy Jesosy manao hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako izy izy ahoana zany no ahafahan'ny ray mitoetra ao anatinao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ny fandraisanao an' Jesosy Kristy ny fitafianao an'i Kristy zany no fampidiranao an'Andriamanitra ao anatinao mahatonga anao ho tempolo ny fanahy masina dia izay mahatonga an' Jesosy tadidio tsara fa rehefa hiala eto amin'ity tany ity dia Jesosy dia miteny zao ny tenen'i Kristy Jaona 4:12 jerentsika kely Jaona 4:12 dia ny andininy 4:12 sy ny 7:10 Jaona 4:10 dia ny andininy 4:12 sy ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay averiko ilay vaky teny ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo io fanahy io zany dia zao tontolo izao zany tsy mandray an'io fanahy io zany ny zanak'Andriamanitra no mandray an'io fanahy masina io dia iza no mandray an'io ireo izay natao batisa ho amin'i Kristy no mandray an'io fanahy masina io araka ilay tenin'ny apôstôly Petera manao hoe mibebay ianareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo azonareo famelan-keloka ary andraisanareo ny fanomezana ozy izy dia ny fanahy masina zany hoe ny fandraisanao an'i Kristy zany andraisanao an'io fanahy masina io hitoeran'Andriamanitra ao anatinao sy Jesosy Kristy ao anatinao dia amin'ny andininy 4:12 izy dia izy ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra mba ho eo aminareo mandrakizay 7:10 dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ao anatinareo ianareo mahafantatra satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo izy izy dia eo amin'ny andininy 20 dia zao ny teneniny amin'ny andininy 20 amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo amin'ny fotoana zany andraisantsika nyzany fanahy masina zany dia ho fantatsika fa Kristy ao amin'ray ary ny ray ao amin'i Jesosy Kristy ary tsika ao amin'i Jesosy Kristy dia toy izany ilay izy amin'ny andininy 7:20 Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty ho azy ary ankao ao aminy izahay ka onina ao aminy izy izy raha misy ty ahy ahoana Jesosy raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary ankao ao aminy izahay ka onina ao aminy mamy zany teny zany lehibe zany fitiavan'Andriamanitra izany raha misy ty aho izy dia hitandrina ny teniko izy dia ahoana hitoetra ao amintsika izy izany hoe Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany hitoetra ao anatintsika zay mahatempolo ny fanahy masina antsika inge ianao ve tsy mitandrina ny teniny tsy mino ny teniny Andriamanitra miteny manao hoe
izao ny famantarana amantaranareo ny Kristy kanefa ianao tsy mety mino an'izany tsy mety manaraka ianao hoe zao no nampianaran'ny razambe anay zao no nampianaran'ny fiangonanay nefa zao ny tsy araka ny soratra masina zay zavatra zay dia tia ny tenin'Andriamanitra ve ianao amin'izany hitoeran'ny fanan'Andriamanitra ve ianao amin'izany hitoetra ao aminao ve Andriamanitra amin'izany raha tsy ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao Andriamanitra tsy hitoetra ao anatinao zany izay no mahatonga ilay hoe mila fantarina zany hoe iza io Jesosy Kristy io mitondra antsika makao amin'ray izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainanao Kristy tsy misy makany amin'ray efa tsy amin'ny alalako amin'ny alalan'i Jesosy tompo irery ihany dia mila fantarintsika zany hoe iza io Jesosy Kristy izay raisitsika io andraisantsika ny fanomezana dia ny fanamasina mba tsy ahavoafitaka antsika satria zao ny fanahy mamitaka dia efa tonga amin'izao tontolo izao araka ny tenin'ny Kristy io hoy izy fa mpaminany sandoka ozy izy ampianatra anareo izy Kristy sandoka ary na ny olom-boafita aza dia ho fitahana ozy izy zany hoe fanahy mamitaka zany efa miasa amin'izao fotoana izao zay mahatonga hoe feny fiangonana be dehibe tsy tandro isaina ka rehefa tsy manino rehefa tsy mandinika ny soratra masina ianao tsy minitsy alalany zavatra voambaran'ny soratra masina dia tsy ho azonao hoe famonjena io na dia hirahira eo foana hoe mahafinaritra ny hira evangelika dia samy mihirahira eny na dia hamonjy fiangonana amin'ny andro alahady ny foana ianao rehefa tsy manaraka ny voalazan'ny soratra masina io ianao dia manao ny fanahy mamitaka zany no mitoetra ao anatinao Andriamanitra nefa dia zao hoe nanome antsika moyen zany Andriamanitra nanome antsika moyen zany Andriamanitra ahafahantsika mahafantatra amin'ny Jesosy Kristy dia amin'ny alalan'ny inona no ahafahantsika mahalala ny Kristy amin'ny alalan'ny famantarana zay nomeny ny famantarana men'Andriamanitra voalohany amin'ny Kristy dia zao ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy raisitsika kely ange eo amin'ny Isaia 7 Isaia 7:5-10 Isaia 7 dia ny 5-10 Isaia 7:5-10 ahoana izy izy ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel mbola tsy teraka Kristy dia Andriamanitra efa nanambara tamin'ny mpaminany mpanompony sady dia mpaminany Isaia zany manao hoe ary noho izany dia ny tompo hanome famantarana ho anareo izany hoe ny fahaterahan'ny Kristy zany aloha dia iny efa famantarana ny fahaterahan'ny Kristy ny fahaterahan'ny Kristy dia zao efa famantarana sady ny fahaterahan'ny Kristy ino ny famantarana zay nomeny io indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel ka raha ohatra ary ka ilaza koa tsika manao hoe nga moa dia voatery hoe arabaky teny zany nga dia voatery hoe tsy maintsy hoe Virjina zany io azo atao an'izany ige io fa moa ve Andriamanitra mandangy amin'izay teniny zay teneny dia tsy maintsy tanteraka indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel donc tsy maintsy tanteraka zany zay arak'izay nanoratana azy inona moa ny dikan'ileo hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra amin'ileo hoe amintsika Andriamanitra Jesosy Kristy ilay teny tonga nofange tonga ty amintsika Kristy dia tanteraka izay zavatra zay jereo aty amin'ny Matio voalohany tanteraka io vaky teny io faminania zay menany Isaia hoe indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel dia tonga tokoa izy ny tamin'ny fahaterahan'ny Kristy aty amin'ny Matio voalohany aty dia ny 9:15 dia ahoana ozy izy Matio 1:9-15 ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy ahoana izy rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy mbola fofombadin'i Josefa fotsiny zany Maria izany hoe mbola tsy nikasika ny Maria akory Josefa dia nitoejaza Maria
tamin'ny alalan'ny fanamasina. Tanteraka le vaky teny indro anananaka ny Virjina ozy izy. Eo amin'ny 2:20 izy miteny an'izay. Ary izany rehetra izany ozy izy dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe 2:13. Indro ny Virjina hitoejaza ka hitoeraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nalazain'ny tompo ny mpaminany. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana ny Kristy. Ka raha nahaterahana Kristy zany tanteraka hoe indro anananaka ny Virjina, tanteraka tokoa zany. Nanome famantarana hafa koa nefa Andriamanitra koatra ny fahaterahan'ny Kristy io. Dia ino ny famantarana nomen'Andriamanitra io izay raisin'ny olona kinangananga ohatrany hoe kitoto ohatrany hoe zavatra tsisy dikany izy io. Araka le filazany hoe ngamo Jesosy zany dia voatery mahazo 3 andro 3 alina. Zany betsaka nge manao an'izany. Rehefa hoentiny eo aminy fanazavana io dia hoy izy inge tsy voatery hoe arabaky teny ohatr' zany. Ataoviko toto ohatr' zany. Manina koa tsy raisiny hoe manina Jesosy Kristy inge tsy voatery hoe Virjina no niteraka anazy. Fa zay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Ahoana izy aty amin'ny Luka, veritsika tsara ny vaky teny aty amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 dia ny 4:20. Luka 4:20 dia ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, Jesosy no miteny eto zany, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ahoana izy Jesosy? Jesosy no miteny zany eto. Ka asakasaka ireo izay miteny hoe ngamo dia voatery hoe tsy maintsy mahazo an'izany. Dia izao ny avalin'ny Kristy an'izany zavatra izany, manambara manao hoe fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ny zavatra tenen'ny Kristy zany dia izao tsy maintsy tanteraka zany. Asakasaka izay tsy ino zany, asakasaka izay anao botolo fotsiny, fa tsy maintsy tanteraka zany satria ny famonjena dia miankina amin'izay ny famonjena. Raha tsy niankina tamin'izay ny famonjena nga zany nosoratana. Fa matorina nosoratana dia miankina amin'izay zany ny famonjena, misy valeurany lehibe zany zany zavatra zany. Fa tsy izy azo ataoko totozany zavatra zany. Inge azo raisiny ohatr'izao fotsiny. Ohatra hoe misy olona raisina ohatra fotsiny le izy, atao ohatra hoe ohatra kidaladala fotsiny andraisana le izy hoe misy le fomba taloha moa le hoe mampanambady zanaka ireny fomba taloha. Dia hoe asena hoe nivady zay omenanao dia tiany sariny ty ohatr'izao ty. Dia rehefa tonga any ianao fantatsao tsara hoe tia ny famantarana le vehivavy zany tokony alainao vady. Dia hoy izy ianao tonga any nahita vehivavy hafa ianao mety netinety taminao le izy tamin'le vehivavy izay naseho teo zany satria fomba malagasy moa rehefa misy apotra aty zany dia hoe ino ve le izy? Dia hoe tsy izy le io ka. Dia ino rehefa dia hoe ino le izy? Dia apotra aloha ny vehivavy ray, apotra aloha ny anankiray. Jerenako le voalohany naseho, tsy le voalohany iny. Fa afaka tonga dia teny io le izy ozy izy. Eo vao ratsy ny tantara io. Fa rehefa le izy dia izy. Fa rehefa le tsy izy dia tsy izy. Misy famantarana ny Kristy hoe ty izy ty. Fa tsy mavonjy anao zany raha hafa zay. Ahoana izy Jesosy tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanao izy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Satria tamin'ny andron'i Jesosy dia inona ny atao hoe soratra masina? Ny atao hoe soratra masina teo amin'ny andron'i Kristy. Dia izay voasoratra iny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama izany. Dia inona ny voasoratra ary eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama? 2:20. Vakitsika ny 2:20. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Izany no voasoratra. Dia nanokatra ny sain'ny mpianatra zany izy hahalala ny soratra masina. Hahalala ny voasoratra teo amin'ny lalàn'ny Mosesy, hahalala ny voasoratra teo amin'ny mpaminany, hahalala ny voasoratra teo amin'ny salama.
ary hoy izy tamin'izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny andro fahatelo. Kristy ahoana izy izy? Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny andro fahatelo. Zany hoe hijaly io Kristy io. Hijaly io Kristy io. Ka ho faty izy zany dia hitsangana amin'ny maty izy amin'ny andro fahatelo. Tanteraka zany sa tsy tanteraka? Tanteraka araka soratra masina zany. Io Jesosy famantarana io zany dia tsy maintsy izay zany ny arahan'ny finoantsika zay. Dia ahoana ihany koa izy izy? Satria famantarana zany omen'Andriamanitra io. Voalaza any amin'ny soratra masina izy tamin'ny andron'i Jesosy tany amin'ny mpaminany Salamo ary ny lalàn'i Mosesy manambara manao hoe fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Dia Jesosy tenany mihitsy no miteny reto ny amin'ny famantarana io. Matio 2:20. Matio 2:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7. Matio 2:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7. Dia ahoana izy? Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarany amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao an-kibony hazan-drano lehibe dia toy izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibony tany. Jesosy mihitsy zany no nameny famantarana io, nangataka famantarana ny fariseo sy ny mpanorandalàna. Mpampianatra mba te hahita famantarana, azo famantarana avy aminao zay. Dia hoy Jesosy manao hoe mitady famantarana avy eo izy ny mpanota sy mpijangajanga. Tokana ihany izy ny famantarana omenanareo dia ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Tahaka ny Jona izay nitoetra 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe dia mifanontaniana mipetraka dia ity. Mova Jona tena nitoetra 3 andro sy 3 alina tokoa tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe. Matoa Kristy zany miteny hoe Jona nitoetra 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe dia tena nitoetra tao koa izy. Fa tsy hoe rehefa miteny koa soratra masina hoe 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano Jona dia hoe ngakoa Jona voatery nahazo 3 andro sy 3 alina. Saingy ilay mampiteny manao hoe odoy. Tsy teniteny foana ange zany zavatra zany. Fa Jesosy zany dia mametraka mihitsy tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe. Sady akotiny mihitsy 3 andro sy 3 alina. Tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany. Ny finoantsika zany dia zao tokony hipetraka foana satria mandrefy ny tempolo zany tsika araka ny voasoratra hoe inona ny voasoratra. Ao anatin'ny faritanin'i Jehova ve tsika? Tsy azo manao sambiky mikipy tsika. Hoe rehefa mihiny fotsiny aho dia ampy azy zany, tsy azo atao fatifatany zany ty finoanan'i Jesosy ty. Fa ny zavatra ianaranao zany voalazan'ny soratra masina dia inonao ny zavatra voalazan'ny soratra masina. Fa tsy hoe raisiraisinao amin'izay mampetipety azy fotsiny ihany. Fa Kristy dia tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy araka ny tenin'i Jesosy. Tapitra indray moa ny fotoanantsika zany. Fa dia aloha dia toizantsika manaraka indray mikasika an'izay lesona izay zany fa hisorantsika ny tompo lehibe satria efa tafiditra indray zany tsika ny amin'ny lesona mikasika ilay hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Hivavaka ary sika. Jehovahandriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao izahay. Tsy amin'ny herina ny fahatanjahana Tompo fa amin'ny fanahinao irery ihany. Dia aoka Tompoandriamanitra iray ny fanahinao, ampitsimoka ny teninao ampony sy ao an-tsainay. Ka mba hitombo avolenana izany, avy impoleny ary avy zato eny. Dia raina mandrakizay ny anaranao iray. Misaotra Tompo, ny anaran'i Jesosy nandratanay zo vavaka soa teto anatrehanao Jehova tompony maro. Amen. Dia izay indray fotoanantsika tamin'ity an'ity. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany manao veloma antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Bye bye daholo.